Natasha iantoany marika ravalomanana avokoa ny fianarany hatramin'ny kilasy famaranana. Fifidianana tsikaritra sady ny fisiana alabato hoy ny candidat dimy eto Antananarivo sy ny candidat iray hafa. 20 Novambra andro maneran-tany adina amin'ny herisetra miatra amin'ny vehivavy. Magnano mbola tsara tsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity. Alatsinainy 20 ny volana Novambra taona 2022. Manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Tsaiky manankely raiky tsy nisalasala nanantona ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marika Ravalomanana nandritra ny fidinana ifotony fandalovany teny amin'ny faritra Imertsiatosika iny. Nilaza ny manahirana azy ity tsaiky manangy ity ary dia nisy avetrany ny vahaolana izay natolotra Andriamatoa Marika Ravalomanana ho amin'ny izany. Germain no menjanahary Manu Randremalala. Dia tsy manatra tsony fa satria mahina tsy nianatra. Fa mahina tsy nianatra. Dia hoana? Dia sara iny dia mampianatra anao mamanao sa dadanao? Tsisy. Dia hoana? Hainao miperaka? Fafaranay. Izy no antsoina hoe Natasha, vavikely 7 taona. Nanatona ny filoha Marika Ravalomanana manokana izy tany Imertsiatosika. Ny olany nisaraka ny ray aman-dreniny ary any amin'ny neny farany izy no mipetraka. Manana ny faniriany manokana i Natasha. Tiana ny hevitra ohatrany inona ny tiana resana ana? Mianatra ianao? Any Masera? Firy emy ianao tany mianatra? Troisième. Marina aloha marina zany? T3. Fa tsy troisième zany? Raim-pianakaviana mahatsapa ny olana sy ny fahoriana atrehan'ny ray aman-dreny ny filoha Marika Ravalomanana. Isan'ny fahoriana ho azy ny mahita zaza malagasy tsy miditra an-tsekoly. Avy hatrany dia nandroso vahaolana izy ho an'ny Natasha. Alaivo izay zavatra zany Masera, dia karakaraiky tsara daholo mianatra anao. Hita tiony hoe za solitra T4 azao dia meo aho topehiko daholo ny fianaranao raikitra dillara. Sera agnino makany Masera anao mingely mena mety makany izy dia izay lanineo rehetra izao ny toany marapatonga terminal apehiko daholo. Fa tsy ny eto andrenivohitra raika foana ndro mikaikaika amin'ny fisian'ny fahasairanana noho ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoagna izao. Saika nahatana izay avokoa ny lalana jiaby sy ny tanàna izay nandalova ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara nandritra iny fotoagna ny fampelezan-kevitra iny tany amin'ireo commune manodidina n'Antananarivo renivohitra dia ny mahakasika ny fahasairanana izany. Ararotin'ireo mponina ny magnano fitarainana amin'ity filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara ity. Mbola Germain menjanahary sy Manora Andriamalala trano mitatitra an'izay. Fisehosehoana sy fihetsiketsehana hafa no mahamaika ny fitondrana ankehitriny. Fa tsy ny zavatra maharary ny vahoaka malagasy ny fampandrosoana ny firenena. Marisarisa tanteraka ny sosialim-bahoaka eto Madagasikara. Saingy tsy laharam-pahamehana ho an'ny fitondrana izany. Ny vahoaka malagasy iray manontolo no tratry ny fahasahirana tanteraka amin'izao fotoana izao. Zavatra mba mampapalahelo anazy zany amin'izao reto ankizikely reto tsy miditra ampianarana. Nefa ny tamin'ity taona ity hoe tsy mandoto rano hoe 2 no averiny eo amin'ny école EPP Imertsiatosika. Na ny rano sotroinao raha tena mangidy tompoko. Zay nangatahana aminao fa mba alao mba hianatra ireo ankizikely ireo fa tsy hitsindrika eraka ny sordina fa dia sodra anao to. Tao fitaovana politika tanteraka ny fiainam-bahoaka eto Madagasikara ankehitriny. Ary io no isan'ny olana mahatonga ny krizy satria tsy mahalala ny tena maika sy ny laharam-pahamehana ny mpitondra. Tena mahontsa mihitsy na izy ara tsy mikirano tena tatsara. Zero izy tena fony lele zazy reto lasa hitsindrika zao dira izy reto. Tsy nangataka ho anazy za président tena mandra mba vidanao kely tenisy tena mitsikotrony. Tsy nangataka tango zay président tena zao zana nytenenina lekizy tsy zanany akory reo. Hoantsika rehetra. Ty tenanao misy olona tena ontsa mihitsy fa tsy afaka atao. Zany hoe tsy manana izy. Dia tsy afaka manao nini.
efa niezaka be mihitsy hatrany tondrany reny hoe ahoana reny tonga andretoloretra tamin'ny 7 sy 2 valo sy 2 roa amby 50 isan-jato nikizy zanaka malagasy nianatra daholo de zao antsika miresaky zao zay lasa entina naovana politika manjaitra zavatra eny izy na manao zavatra eny de mide zay naovana politika e mamekitsika lera tsy zany izy fa meo daholo mihitsy ny école rehetra rehefa mamenao de meo daholo ny objectif hoe ampianarina ny ankizy ahay fa tsy hoe anaovana politika de mody amena kely hoanio na ena ho tena amin'ny 30.7 miliara ariary ny vola ho an'ny fanabeazana 7.7 miliara ariary ho an'ny rano sy ny fanadiovana na ena 5.4 miliara ariary kosa ho an'ny fahasalamana raha tokana ampiakarina ho 8.4 miliara ariary ho an'ny fiadidinan'ny repoblika ireo tarehy marika ireo dia midika fa tsy miraharaha ny sosialim-bahoaka ny fitondrana ankehitriny teti-bolam-panjakanana sy mpantsiana izay natao tamin'ny alalan'ny didy itsivolana ny volana May lasa teo ireo tsy nisy nahalala ny andin'ity lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakanana sy mpantsiana 2022 ity fa ny firaisamon'ny pirenena no nanadiady ary nampahafantatra ireo fiovana ireo fa lafim-baovao hafa makasika ny fampianarana dia nitokona nanatevin-daharana ireo mpampianatra ny mpianatra teo anivo ny CEG Andranomena tamin'ity niany ity ireo efa herinandro izy ireo no tsy nianatra satria tsy naharain'ny karama ny ireo mpampianatra ka nitokona tsy nagnano ny asany eo anivon'izany CEG Andranomena izany hoaratsika ny andindin'izay miaraka amin'ny sariny Mathieu Prancy Zay mila BBC zay meo karama mpampianatra anay zay mila BBC zay reo mandrendre nando vola daholo reo meo karama mpampianatra matoizy mandoa de ampianarana anay volamena ao zay mila BBC zay tena nareo fotsiny hoe mataovy tonga any amin'ny tompona ndraikitra le zahoana tena mijaly be mihitsy zay efa herinandro zay tsy nianatra mihitsy zay zao foana mahazo anay eto zavana kely ty mety izy de letsakely otsinify ena lefa mandeha mody any de ahoana zany ena vao hitsaky ny tomobile any toy izany ny fitaraina ny mpianatra eny amin'ny CEG Andranomena herinandro izay no niato ny fampianarana tsy mety miasa ny mpampianatra satria tsy nandray karama mitaraina tahaka izany koa ny ray aman-dreny no ny fitondrantena ny talen'ny CEG ao Andranomena matoro any le ray aman-dreny tonga eto androany de hiady mba ho an'le zaza satria tonga any an-trano le zaza mitaraina foana hoe tsy nalohan'ny taleny karama mpianatra tokony amin'ny mpampianatra tamin'ny alakamisy zao tena nitaraina le zaza ny zazan-ketay no teo tokotany de ratsy ireo mpianatra ireo ihany zany nanavitra an'le namany de teo le zaza manimba ny sain'ny mpianatra zany ka reto zay ray aman-dreny mangataka aloha miala le tale satria na izy samy mpampianatra tsy mifakahazo mbola volan-dray aman-dreny mpianatra no anaovany tsintsinina ny ray aman-dreny mpianatra ka izay no takinay mihitsy ny felan'ny tale satria manambanimbany ray aman-dreny koa fa tsy ny mpianatra ihany fa ny ray aman-dreny koa ao anatin'ny zanako zao anatin'ny classe de 3e na de za zao reo ngamany ataoko fa mbola tsy navita nanao ny zanako an'izany ka amiko tompoko marary ny ainay ray aman-dreny ny fianarana teto Andranomena tompoko hatramin'ny anarana teto nandroso nafinaritra tonga avy an'io tale io de niraraka mpianatra korotana ny fampianarana zanakay tonga ty tsy mianatra malahelo zay ny andoavanay an'le vola de mba tianay hianatra ny zanakay izay tompoko mandoa vola nefa zanakay tsy mianatra raha ny fanazavan'ny solotenan'ireo mpampianatra lafiny zavatra maro no tsy mandeha ao amin'ity sekolim-panjakana iray ity ny fitantanan-draharaha ny lafiny arabola ary ny fanajanany mahaolona dia tsy misy avokoa efa norahonany hoe ho afindra ny daholo zay tsy araka zay tsy manaraka ny sitrapony fanambanimbanina mpampianatra lazaina fa avendrana lazaina fa fakofako no alefan'ny Cisco sy ny draine ary ministera miasa ty Andranomena mpianatra lazaina hoe makorel masiso maimbo ary misy mpianatra nanaovany herisetra na kendainy ataony fitadavam-bola manokana ho azy ny fanamboarana teony amin'ny mpianatra hatramin'izao efa 5 Novambra tsika hatramin'izao mbola atsasaky mpianatra tsy nahazo teony nanatona ny talen'ny sekoly izahay niezaka nitady fanazavana manoloana ny zavanisy saingina malitsy ny resaka ity farany tamin'ny fotoana nandehananay teny tsy mbola niravina ny raharaha na dia efa tonga teny aza ny chef zap nilaza fa handamina
tonga teny nanomboka tamin'ny 7 maraina ireo mpianatra saingy tsy mbola nianatra hatramin'ny 12 latsaka ny alana teny an-toerana. Fa amin'izao andro farany amin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra izao dia misy ny 4 bevata izay atolotry ny antoko tiako Madagasikara ho an'ny olom-pirenena tsy ankanavaka sy ho an'ny ireo mpikatroka tima amin'izao hiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izao. Andeha arahantsika izay. Ry vahoaka malagasy, hiatrika fifidianana indray isika amin'ny alarobia ho avy izao amin'ny 17 ny volana novambra 2024. Fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina hiasa hiaraka aminy. Fifidianana manana maizy azy zany satria ny ben'ny tanàna no akaiky sy mifanerasera amin'ny vahoaka eto Madagasikara ary mahalala ny zava-misy iaina ny vahoaka andavanandro. Koa dia miantso anareo aho anatanteraka zany adidy masina zany. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa vita somatsara ny fampielezan-kevitra ary mifarana androany. Dia nitantana sy mivimbina antsika izy niaro antsika tamin'ny loza maro samihafa. Ka dia eto aho milaza sy manambara aminareo fa dia tena nanao ny ainy tsy ho zavatra tokoa ireo mpikambana, mpitolona ary mpiaradia amintsika. Tao ireo antoko politika izay nanoana antsika tato amintsika Madagasikara, tao ireo olon-tsotra, tao ireo fikambanana, indrindrindrindra ireo fiangonana izay tena nitondram-bavaka zany asa fanaovana ny fampielezan-kevitra zany. Hoy aminareo hoe manana maizy azy ty fifidianana ity satria nahoana? Eo ny safidianantsika izay olona tiantsika hitondra ny tanàna mandritry ny efa-taona manaraka. Ka ny eto Antananarivo renivohitra dia Rina Randriamasinoro mitondra ny laharana 2 ary mitondra ny laharana 4 no tarika ny mpanolontsaina satria ny mpanolontsaina misy 7/50. Ireo zany no fiditsika amin'ny alarobia ho avy izao. Koa manentana anareo fidio Rina, fidio ny mpanolontsaina laharana 4. Fantatra tsara fa manana maizy azy zany renivohitry Madagasikara zany satria eto no vavahady idirina eto Madagasikara. Hoy aminareo eto no misy an'ireo foko maro eto Madagasikara sy ireo mponina maro petraka eto. Noho izany ilaina fahaizana manokana mitantana an'ity Antananarivo ity. Mitantana an'ity tanàna Antananarivo ity aho mahalala tsara fa tena ilaina fahakingana, ilaina fiaraha-miasa amin'ireny any ivelany fiasana eto Madagasikara. Amin'ny fanatanterahana ny asan'ny ben'ny tanàna hampandroso any Antananarivo dia davitsika ary mba hisiny zany fandriam-pahalemana eto zany dia tsy maintsy jerevantsika ny fanaon'ny hafa, tsy maintsy arahantsika izay fomba fanaon'ny sasany izay amin'ny tany mandroso. Ka dia milaza aminareo aho hoe fidio Rina mitondra laharana 2 eto Antananarivo. Miantso anareo ary vahoaka an'Antananarivo. Manana maizy azy ty kapitaly Madagasikara ty. Manana ny sata manokana mifehy azy izy. Ho lany soamatsara Rina. Ary tsy avelantsika hiasa irery izy fa hiasa hiaraka aminy isika. Mampanantenanareo ary vahoaka an'Antananarivo. Tsisy aky zany ny tananareo. Tsisy say kitikitiky zany ianareo satria misy mpiaro. Tsy maintsy arahana lalàna ary tsy maintsy ajaina zay voalaza ny sata amin'ny feno manokana an'Antananarivo. Tsy ankin-doha amin'izy indrisy isika fa mahalala ny tokony atao eto. Ka dia manome toky ary vahoaka an'Antananarivo. Minoa ianareo. Mbola tsy nandisy fanantenana ny vahoaka malagasy ho anareo le any amin'ny faritra koa na any amin'ireny commune rurale ireny. Niresaka tamin'ny telefônina isika. Ny azoko nitsidiana moa dia efa nitsidiana raha teo. Fantatra tsara ny zavatra ilainareo. Mangetaheta fiovana ny olona. Fandrosoana. Efa tao aminy ilay tsirim-panantenana talohan'ny 2024 saingy indrisy. Ankehitriny tonga amin'ny fotoana. Manentana anareo aho hifidy zay kandida atolotry tiako Madagasikara satria isika ihany no afaka anatanteraka ny fampandrosoana Madagasikara aingana. Satria nahoana? Manana fahatokisana amintsika be da be ireo mpiara-miambina antoka amintsika. Tsy misalasala mihitsy izy ireo ny anampy, ny anoro-hevitra ary ny ho avy aty Madagasikara. Koa dia tongava mifidy ara. Efaona didy. Hijoro amin'ny fahamarinana hatramin'ny farantsika
nefa ny ratsy mba kely lalana ka dia mailo tsara nareo amin'ny androm-pifidianana jereo tsara zareo ao amin'ny mpanaramasina ny délégué zay ho tendrentsika eo aza miala mihitsy ianareo fa dia anateranay sakafo any mailo tsara tandremo ary manodidina ihany ko aoka tsika hiandratra amin'ny farany ny fanisambato eto dia misaotra manokana ireo mpikambana ato amin'ny antoko tiako Madagasikara tena nanao ny ainareo tsy ho zavatra ianareo hitako zany ary tsapako misaotra ihany ko ireo antoko sy vondrona politika ireo fikambanana ny olotsotra tena naneo zany hoe miasa miaraka ianareo ny tanjosika dia hiaro ty tanindrazana malalatsika ty ka dia manantena sy minao fa miaino ay ianareo ka dia samy teny Andriamanitra. Araka nefa nambara teo moa dia mifarana amin'ity niany ity ny fotoana ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Araka izany raha ohatra ka tsy ahivitsika dia tamin'ny alalan'ny fotoam-bavaka no nandesina nanomboka izany ho an'ny kandida Rina Randriamasinoro tamin'ny 15 volana Novambra lasa teo. Tamin'ity androany ity dia tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana ihany koa no namarana ny azy nototosaina tetsy amin'ny gymnase couvert Ankorondrano io fotoana io tamin'ny folakandro teo. Nanotrana azy teto atrano moa ny andefimandry Maoly Randriamasinoro ny solombavambahoaka voavidy tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara eto Antananarivo ary ny vahoaka mpanohana any Rina Randriamasinoro. Apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra ny fifidianana hatrehana ho Irina, nitondra fisaorana ihany koa izy ho an'izay niara-ny sala taminy ka natotosana somatsara ny fampelezan-kevitra manontolo nandritra izay 3 herinandro izay. Fa mitombo hatrany ireo fikambanana sy olona manaradia ny kandida Rina Randriamasinoro amin'izao farapara ny fampelezan-kevitra izao. Ireo mpitolona etsy amin'ny Magro misy ny avy any amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara dia anisany naneo ny fahavononany hampandany ny kandida Rina Randriamasinoro amin'izao fifidianana ben'ny tanàna hatrehana amin'ny robia ho avy izao. Horatsika ny momba n'izay tateriny Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince. Matanjaka ny kandida Rina Randriamasinoro noho ny famaroan'ireo olona manohana azy ao an-damosiny. Resy lahatra ihany koa matsy androany ny solotenan'ireo mpitolona etsy amin'ny Magrobe Oririka fa anohana tsy misy fepetra ity kandida natotry ny antoko timma ity. Reto ekipa maromaro reto izay mpitolona hatramin'izay moa tato amin'ny Magro ary mbola tsy miala hatramin'izao zany a manohana hatrany hatrany président Marakaravalomanana sy ny antoko tiako Madagasikara. Tonga eto zay manome tanana rehefa niasa nandritra ny fotoana maro a niasa tany anatin'ny tanàna niditra tany amin'ny quartier rehetrarehetra iny zahay a nanao ny adiditra andraikitra andray zany mandresy lahatra ny olona voalohany aloha mba tonga hifidy satria adidy lehibe ho an'ny olom-pirenena no mandray anjara amin'ny fifidianana. Faharoa manaraka an'izany rehefa hifidy ihany zahay dia ny zavatra tsapanay a Rina ihany no mavita ny tia Antananarivo ity sady tanora izy nianatra ary efa manana traikefa ary miaro ny tanin'ny malagasy fa tsy sanatry ny vavany vahiny indray no anjakazaka eto amintsika. Izay ny tena nanohananay mafy an'ny Rina ary tohananay zato sanjato izy a ary ezaka hatramin'ny faran'izay a ampandany anazy a amin'ny 27 novambra. Tsy vitan'ny Rina rery fotsiny satria mandeha irery Rina raha ohatra ka izy no lany a kanefa tsy mahazo maro anisy izy amin'ny mpanolo-tsain'ny tanàna. Miezaka koa izay mandresy lahatra ny mpifidy rehetrarehetra. Tsy vitany tonga maro fotsiny amin'le 27 fa hifidy koa ny mpanolo-tsaina izay natolotry ny tiako Madagasikara mba hahafahan'ny Rina miasa am-pilaminana, mba hahafahan'ny Rina miasa am-pitoniana, mba hahafahan'ny Rina miasa am-petokisana tanteraka. Hiaro ny tanàna n'Antananarivo, ampandroso ny tanàna n'Antananarivo ary hiaro ny madinika fa tsy ny vazaha mena sofiny sy ny vazaha izay milaza anazy mafoaka indray a no anjakazaka amin'ity Antananarivo ity. Miaro an'izany zay ary joratra amin'ny farany rehefa lany Rina dia ho andamosiny hatrany hatrany zay. Misy amin'ireto mpikambana ireto no avy amin'ny faritra ka vonina ny anome tanana ny kandida Rina ihany koa ary nampitandrina amin'ireo izay mikasa ny angalabato. Zaho zany ikaika antsika Antananarivo eto. Tsika Ambohipoany, Ambolikandrina, 67. Avy any amin'ny faritra tsika samy malagasy aby.
petraka Tananarivo eto. Mikaiky antsika ho andeha hifidy amin'ny alarobia. Rehefa hifidysika, arovantsika ny vatotsika. Zahay dia mampitandrina samy lehilahy eto fa ampy fangalaram-bato ataonareo. Filomary Karavaly manana milefitra aminareo lava fa amindray mitoraka aty tsisy ilefitra aminareo eto. Ka za mikaiky antsika iaby na Tananarivo eto. Andao hifily zalahy, Jobono, Tingino, tsika Pamaraky io, Somonjara reny, Gona, Magnafo, tsika Dego, Mazenga, Tuliara, Tamatavy Fianarantsoa, Tainga Samitaigna, miavia amin'ny alarobia. Ndao tsika hifidy Andrina, laharana faharoa. Atao ambony ny tanana fa Zatonglana. Ambony io amintsika Andriamanitra. Ray manondro any ambony, ray manondro anao amintsika Andriamanitra. Tsisy matahotra eto fa voafidy soamantsara irina. Fa ny devolontsika lalana, tsika manana an Jesosy tsika fa devolontsika lalana. Tsy mandresantsika zany reo. Tsy misy Lucifer andresan Jesosy. Manentana ny vahoaka Anatananarivo androtsabato ho an'ny Rindra Randriamasinoro araka izany ireto fikambanana ireto. Amin'izao andro raiky mialohany anatanterahana ny fifidianana izao dia tsikaritra sahady fa misy ny menimeny Angalabato sy ny fanaovana osika eny anivon'ny fokontany eny. Tsy ny candidat team raika foana andro mahita an'izany fa misy ihany koa ny candidat hafa izay mifaninana eto Antananarivo renivohitra tratra n'izany trangana osika izany. Tsy nahitana fanambarana sy fanehoan-kevitra moa ny avy eo anivon'ny seny raha nanontaniana mikasika n'ity tranga raiky ity. Ravorazafy Mahenina sy Mathieu Princy no mitatitra ny andindiny. Mampametra-panontaniana lisy mpifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany no ampiasaina fifidianana tao ny alarobia ho avy izao. Saika miparitaka eny amin'ny fokontany nefa ny doublon-na anarana indrindra neto Antananarivo renivohitra. Misy anaran'olona anankiray raisiko ohatra ka anarana anankiray alakotsiny aloha ohatra Rakoto Eritina ohatra ny anarany. Dia manana numéro kara-panondro izy fanaraka amin'ny anarany sy nretraretra ny daty nanomezana an'izay. Ao rindrinao misy anarana koa mitovitovy amin'izay natao hoe Rakoto dia Tina. Mitovy tsisy hafa ny numéro kara-panondro, mitovy tsisy hafa ny daty naterahana. Fa ny birao mpifidianana ifidianan'ireo olona ireo fotsiny no any amin'ny toeran-kafa. Zany ohatra ny ray mifidy eo Boda dia ny anankiray mifidy any Atsarahonenana. Fantatra fa tsy misy olona anankiray io Amanarivony mba tsy ilazana hoe amanetsiny amataposisa. Ilisitra ohatray ary eto ambanimasina anananay pirofo zany. Anananay pirofo zany ary tsy ny tena refa fa manomboka miparitaka ilay zany amin'izao fotoana izao. Manomboka efa nisy nanana koa dia tonga moa ny resaka sendra nionana zany tamin'ireo candidat atao mpifaninana tanatin'izao fifidianana izao dia namoaka ny azy koa ireo olona naman'ireo ka rehefa namarinina lizy namarinina teny anivon'ny fokotany namarinina tanatin'ny lisitra mifidy dia tena marina tokoa ny endrika anankiray isehony indray ny faharoa tsy doublon-na kara-panondro fa anarana mitovy anarana mitovy dia numéro kara-panondro ireny misy novana kely any amin'ny farany amin'le enina farany iny misy miovany amin'le telo farany fa ny anarana dia tena tsy misy miova na kely varavety ara ka izay zavatra koa zany zay vao hita tamin'ity mandresy tampoka indray la hitanao fa tsy dia manan'olona na ny anivon'ny fokotany tsy manana olona ny fotony tsy manan'olona ny anivon'ny resaka atao hoe commune tsy manan'olona ny anivon'ny distrika nefa tsy manana rafitra mijoro nefa tampotampoka dia gaga ianao fa mandresy ry zareo ka zay izy hoe tokony atsahatra zay satria lasa fitiavan-tena izy fitiavany fikitra eo amina fitondrana manao zay fomba azahoana ny fahefana amin'ny fomba tsy mendrika sy fomba tena maloto. Mila miambina ny rehetra noho izany ary tokony anara-maso ny lisy mpifidianana. Ta numéro 1 kara-panondro venindroa zany ampiasaiko sy ampiasain'olo-kafa tao anatin'ny lisy mpifidianana. Dia efa nijerena tamin'ny fokotany izy io dia olona roa samihafa mihitsy zay. No natsoko ilay olona hoe ahoana no mahatonga an'izao dia hoe manana ny kara-panondro hafa fa tsy anao io. Dia mazava tsara zany fa tsy izy ny diso fa ny lisy mpifidianana no misy verindroa. Dia eo zany ilay izy hoe mampatahotra ihany zavatra satria raha misy be dia be ohatran'izany dia mety mampiova valim-pifidianana mihitsy. Zany hoe ny tamin'ny sombavavaka io zany dia efa misy fanontaniana be mipetraka amin'izy io. Mifanipaka andraikitra foana zany hoe mitenitsika hoe seni tonga andraikitra dia ozy ny seni hoe tsy ny seni fa ny ministerana tany dia efa miteny hoe tsy ministerana tany fa ny be ny tanàna satria izy manindra ny secrétaire sy ny secrétaire trésorier dia aleo tompona andraikitra raha ihany no misahana amin'ny fifidianana dia mazava tsara hoe izy ilay izy ka voalohany aloha zany dia izay olom-pirenena nahita ny anaran'ny verindroa na ny momba anazy verindroa dia tsara raha mamitsangana mijoro aloha dia farafaratsiny miteny aloha
dia avy eo afaka mitory ihany koa ny taonany olona ifidy zany raha mahita hoe miendrika ilay izy ny tena olana amin'le tahan'ny fandraisana anjara mantsy a dia niezaka foana ny fanjakana ampitomban'le ta mba tsy hamenatra azy za kandida fa azoko tsara mihitsy ny any olona fa ny olona tsy mifidy ihany koa nefa dia fantaro fa ianareo ihany no anakaraman'ireo olona voafidy ireo dia hiara iaina amin'ireo fa tsy afaka andana reo kandida reny mame vola reny mody ameny anao ny vola dia amenao azy ny fahefana dia lasa tranonao avy eo nandray apotry manjaka ny narana fa mamitandrema ihany raha nanatina fokontany izay mahakasika ny zava-misy tsy azo alaina sary ny lisy-pifidianana hita omailo ihany koa ny se fokontany raha vao nafantatra fa mpanao gazety anaiky tsondra ny atokotiako Madagasikara raha izay manokana aloha sy le mpiaradia aminay tsy ny atokotiako Madagasikara iny dia milaza aminareo zay fa tsy anaiky satria ndre mandeha zay efa voa fanondrony zay efa voa nanginy zay noho ny hoe eritreritra tsy sy ny korotana fa raha ohatra kosa misy mbola mahatratra izay ary mampitandrina andreo olona mitondra kara-panondro tsy azy mitondra kara-pifidianana tsy azy fa nanamboarana kara-panondro fotsiny fanaraka amin'izay kara-pifidianana zay dia mandeha mifidy fa hosamborina ianareo dia atolotra ny mpitandro filaminana satria misy mpitandro filaminana eny amin'ireny toeram-pifidianana rehetrarehetra eny amin'ireny barao-pifidianana rehetra eny ka dia mampitandrina izay anaramaso izay hoentitra izay hiary asa mpitandro filaminana izay mba anaramaso mba ho tena ny safidy-bahoaka marina no hivoaka ao amin'izay fanomanana ny fifidianana izay hatrany dia mikaiky ny olom-pirenena jiaby mba homalina amin'izao fifidianana ho tanterahana amin'ny 17 ny volana novambra izao ny lohalisitry ny mpanolontsaina ny tanàna natolotry ny antoko tiako Madagasikara mila mailo ny rehetra mba hiambina tsara ny safidy ao aorian'ny fandatsaham-bato araka ny nambarany tahak'izao ny fanampanazavana raha tsy kely lalana mila mailo araka izany ny rehetra amin'ny androm-pifidianana ialana ny trangana alabato manomboka amin'ny ora iatombohan'ny latsabato ka hatramin'ny fanaterana mivokatra eny amin'ny toerana itopiny dia mila mandray andraikitra ny tsiraray fa tsy ravirafin-tanana ary magataka amintsika mpiarabelona rehetra hitsangana amin'ny fotoam-pifidianana mba hanao andro masom-pokon'olona amin'ny mety ho fangalaram-bato mety ho fanodikodinana ny safidim-bahoaka ary aoka tsiro fo amin'izany tsika rehetra tia fahamarinana tsika rehetra matahotra an'Andriamanitra dia hijoro ho an'ity tanin-drazana sy firenena ity Antananarivo malalantsika ity tsika tsy avelantsika ahodikodina iza na iza intsony ny safiditsika andao rehefa anomentanany andao tena hiaraka mihitsy tsy amin'ny atandro ihany eto dia manentana antsika rehetra ny hoe tongava daholo mifidy tongava daholo mifidy dia mandehana mihitsy mifidy maraina fa ny andro fa avaratra rehefa tonga ny ariva tongava daholo amin'ny fanisam-bato ataotsika hipoka atsika rehetra ny birao fandatsaham-bato mba hisy ambiansa mahafinaritra be amin'izany fanisam-bato zany tena andro masom-pokon'olona ao anatina fiatanam-po mahafinaritra no iarahantsika menakavy dia manantena fa tsy anao antso anefitra zay raha miantso atsika rehetra ny amin'izany fa tena mba tena fanolotanana tokoa tsika ny amin'ny zavatra rehetra dia misaotra betsaka dia manantena ny fahatongavantsika rehetra amin'ny fotoana io tain'Andriamanitra daholo ilan'ny fiaraha-mientany rehetra araka izany ny ady amin'ny fangalaram-bato fa tsy vitan'ireo mpanara-maso irery ihany eo amin'izay fiomanana ho an'ny fifidianana izay hatrany dia nahazo antso izahay tamin'ny marandray teo fa misy ny fizarana vola sy fanomezana finday ho an'ny olona izay pomba ny kandida ho ben'ny tanàna raiky eto Andrenivohitra tetsy amin'ny foiben'ny faritany Analamanga tranga izay nahagaga ireo olona nivezivezy teny amin'ny toerana misy ny faritany eny Analamanga moa ny fahitana ireo andian'olona ny vorivory nagnano kaskety miloko volomboasary tety ivelan'ny faritany Ambodasy tao anatin'ny birao mipetraka araka izany ny fanontaniana hoe inona ny tena antodian'ireo olona ireo amin'izao akatoky ny fifidianana izao fa natolotra tamin'ny omaly ny orgue tuyau izay tsangabato ny fa-50 taona ny orena ny FJKM Tranovato Faravohitra nanatrika ity fotoan-dehibe ity ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana sy ny ankohonany Asin'Andriamalala sy Tahiriniana Ranarinirinina arotahina tokoa ianao
izay no teny faneva nentina nankalazana ny 17 taona ny FJKM Tranivady Faravohitra. Andro lehibe ho an'ny fiangonana FJKM Tranivady Faravohitra ny daty 4 Novambra 2024 izay nanolorana orgue tuyau izay tsangabato ny 17 taona ny orenany. Orgue tuyau avy any Norvège izay anisan'ny orgue lehibe indrindra aty Afrika. Orgue namboarina tamin'ny taona 2017 42 jeux, 3 clavier miampy pédale. 2 mahery ny tuyau miasa aminy. I Afrika Atsimo no manana mitovitovy aminy. Fampiompivavahana ara-piangonana ny amin'ny concert no nentina nanolorana ny fanalahidy sy ity tsangambato 17 taona ny sy ny fiangonana ity izay entina anampy ilay orgue Hamon efa nananana fiangonana izay mankalaza ny 70 taona nahatongavany teto Madagasikara. Ampisy anamafy indray ny endriky ny fitaom-pivavahana ny fahatongavan'ity orgue vaovao ity izay afaka miara-miasa tsara tamin'ilay efa teo aloha. Tao anatin'izao fanolorana ny tsangambato izao dia nisy ny fitendrena ny fanesy nataon'ireo mpitendry eto amin'ny fiangonana sy ny fandraisana anjara ireo vinahitana ity orgue ity dia Randrena Vravelona, Willy Rakotson nampisehoana ny ankaton'ny feon'ity orgue ity tao aorian'ny fitokanana sy ny tapakandro arivo ny arahana tamin'ny amboaram-peo Faravohitra izay concert liturgique. Ny zavantraka tamin'ity niany ity andro eran-tany amingorana ny herisetra miatra amin'ny manangy ny daty ny 17 ny volana Novambra. Tranga hita manerana an'izao tontolo izao izany ary tsy latsa-danja amin'izany ny eto Madagasikara. Misy ny tatitra fohifohy momba ny trangana herisetra niatra tamin'ny manangy teto Antananarivo renivohitra araka ny avy amin'ny sampandra misahana ny sosialy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny mombamomba an'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Ny iray ampatelon'ny vehivavy maneran-tany no hiara-ny herisetra araka ny tatitra avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Endrika maro no isehony miankina amin'ny firenena tsirairay. Ao ireo no ny fomban-drazana tahaka ny zava-misy amin'ny firenena maro ao Afrika izay mamositra zazavavy kely. Ny fanerena ny tovovavy iray hanambady olona nosafidin'ny iray aman-dreniny kanefa tsy tiany akory. Ny fivarotana vehivavy mihitsy any amin'ny firenena maro samihafa dia endriky ny herisetra tao amin'ny vehivavy avokoa. Eto Madagasikara, ny herisetra noho ny adin'ny mpivady no tena hita matetika raha ny fitarainana voarain'ny DAS eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. 17 sy 400 ireo vehivavy tonga manao fitarainana eny amin'ity sampandraharaha iray ity nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny farany Oktobra teo. Ka ny 120 sy 400 amin'izany dia noho ny herisetra avokoa. Misy eo amin'ny endriny maro ihany koa io herisetra io ka raha ny zava-misy eto an-drenivohitra dia ny lehilahy mamono vady na ny raim-pianakaviana amin'ny lefadidy dia tena fandre matetika. Misy ny fandraisana an-tanana sy ny tantsorika ataon'ny commune anampiana ireo olona ireo araka ny fahafahana kely eo am-pelantanany. Isan'izany ohatra ny fampiofanana arakasa ho an'ny vehivavy sahirana, ny fampidirana an-tsekoly ny zanaky ny vehivavy manano-tena. Manana ivon-toerana telo misahana izany ny eto Antananarivo renivohitra dia ny eny Isotry misy ny BMHS, ny eny Soavy Masoandro ary ny ao an-tetezana Fovoany amin'ny alalan'ireo antsoina hoe centre ilaiko. Samy ao ambany fiadidian'ny commune avokoa ireo. Mbola ezaka be ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy eto Madagasikara ary adidin'ny tsirairay mihitsy no tokony andray an-tanana izany mba hanova ny fijery ka tsy hevitra ny vehivavy toy ny fanaka malemy intsony. Manana anjara toerana amin'ny fampandrosoana ny vehivavy. Tsy natao hiaritra ny herisetra amin'ny endriny rehetra fa natao hifarimbona hitondra fiovana. Mitohy kosa ny asa sosialy izay fanao ny solobavim-bahoaka ny tima etsy Analamahitsy. Fizaham-pahasalamana mahaimaim-poana sy fanomezana fanafody mahaimaim-poana ho an'ireo mponina eny amin'ny manodidina no notanterahana tamin'ity niany ity, indrindra mba analana fahasairanana n'ireo ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Ravorazafy Mahenina sy Mathieu Princy no mitatitra ny vaovao.
ireo aretina tena mpahazo ny ankamaroany olona no tena nojerena teto tsy vonjy tavanandro fa saika misy toy izao hatrany ato amin'ny boriboritany fahadimy tena misaotra betsaka fa tena nahafapoanay zava-tsy natao tatia mba amin'ny vola tsy miala zany tena mba tombotsoanay aza miala amitiako Madagasikara numéro 2 zanakay mikoaka be foana zay misy tension dia zay zany mba hoe vola tsy miala aminay zany sorana ny candidat tiako Madagasikara fa raha vola ampivitanana ny rehetra fanafody rehetra raha tsy ho hita raha ho tedavana ka dia misaotra ny be ny tanàna rina sy ny tiako Madagasikara tena nahafapo tokoa aloha ny tiny ny fijerena fahasalamana tato fa ny anona nalaiko ny vitamine sy calcium misaotra be da be ny président zay ohatran'ny président rina amin'izao fanampianan'ny olona zao amin'izao propagande zao fa dia mahafinaritra be dia be ny nataony ho an'ny vahoaka madinika rehetrarehetra noho ny fahitana fa mialafo ny vidim-piainana miambany ny sandam-bola malagasy ary indrindra miasatra mitady asa ireo ray aman-dreny no notsinjovina manokana resaka sosialy sy fitsinjovana an'ilay vahoaka ny tena ny masonay natao hoe tsy teo amin'ny fitondrana ary ny atoko tiako Madagasikara da ny talohan'ny teto zao dia fa nanao tany sana tany izahay tamin'ny herinandro lasa iny torak'izany koa tany amin'ireo fokotany hafa maro teto amin'ny boriboritany fahadimy ny vahoaka sahirana na ny fotoana hitadiavany ny anina hoaniny ary tsy misy satria na ny asa tsy misy vidim-piainana miakatra dia izay no natonga anay nanapa-kevitra hoe mila ampiana ny vahoaka na tsy anjaranay ary izy tsy anjaran'ny atoko politika zany tsy anjaran'ny candidat ho be ny tanàna zany nareo candidat ho mpanolontsaina fa noho izay fahatsapahany zay fa tena mila fanampiana le vahoaka fa nanantena tsy misy nanantena pokaty tamin'ny rehefa mpanantenana maro tato anatin'ny taona maro folo taona zao tato ato dia mitotongana amin'ny fiainan'ny malagasy ray manontolo indrindra ny teto Antananarivo zay indrindra ny antony nanaovanay zao fizaham-pahasalamana zao ary tsy vita amin'ny fizaham-pahasalamana ihany fa fizaham-pahasalamana arahana fanafody mamay-poana mifanandrify amin'ny fizahana zay ataony dokotera aretin'andoha io na areti-kibo na areti-tratra na aretin'olon-dehibe io na aretin'ankizy zaza madinika dia misy an'izany rehetrarehetra zany ankoatra ny fizaham-pahasalamana mamay-poana manome fanampiana ho an'ireo ray aman-dreny mampianatra zanaka ihany koa ny avy amin'ny atoko tiako Madagasikara eto amin'ny boriboritany fahadimy fa impidianantsika kely ny ako ny fampelezan-kevitra tamin'ny omaly dia naresaka ny tanàna jiaby izay nolalova ny kandida Rina Randriamasinoro tamin'ny alalan'ny carnaval izay nataony miaraka tamin'ireo mpiaradia azy ihany koa tsy latsa-danja tamin'izany moa ny kandida ho mpanolontsaina izay miaraka amin'ny antoko tiako Madagasikara rahantsika vetrany ny momba an'izay itsika be dehibe zao matokifa tsy andrarakilombeandoha amin'izao fitiavantsika n'Antananarivo zao fa tena hanao zay tratriny hery rehetrarehetra mihitsy hanaporofontsika fa tsika koa mahavita rehefa manao zavatra dia zao amin'ny 27 novambra
samia ataontsika ohatran'ireny manao andro masom-pokon'olona ireny mihitsy ny fiarovana safiditsika matroka izy nareo efa teneniko foana le izy izahay ty amin'ny fikarakarana efa manao zay maximum iarovana safiditsika sao firy moa le numéro atsika firy le numéro fidy indrotsika amin'ny fotoana io voalohany fidy be ny tanàna dia faharoa fidy mpanolo-tsaina aza manaiky fitahana fa efa teneniny seny ary zay ny lalàna hoe be ny tanàna aloha fidina voalohany fa sao dia misy ao anaty bureau de vote eo fetsifetsika bulletin mpanolo-tsaina ny amenanao voalohany azonareo ny raty tsy kely lalana ary mila mailotsika mila samy mahafantatra be ny tanàna aloha fidina voalohany dia rehefa aveo ilaina ihany koa fidy mpanolo-tsaina mpanolo-tsainatsika numéro 4 jereo foana ny logo team tena isorako be dia be aloha ny team fa tena betsaka rangatsika zay sotratsika rehetrarehetra hoe lavelona team fa isy ny fandaminana araka ny fanazavana sy ny fanambarana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny amin'ny fampiasana ny lalana eto an-renivohitra amin'ny 17 ny volana novambra ho avy izao horatsika vetrany izay ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra dia mampandreny be sy ny maro indrindra ireo mpampiasa lalana fa mba ampizotra tsara ny festival Sarinao izay karakarain'ny association Sarinao dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana ny andro ny sabotsy 3 novambra 2024 voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahandalana demi-chaussée amin'ny reto lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 2 ora tolakandro anosy eo amin'ny tranombokim-pirenena Mahamasina tunnel Ambohida Analakely eo amin'ny arabe ny fahaleovantena Antaninarenina eo amin'ny Totobato Antaninarenina eo amin'ny zaridaina Ortana koa ilazana amin'ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika omeny tompon'andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny an-toerana inany koa tompokilay sy tompoko vavy no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'ny tiany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany eto dia mirary atsika jiaby mba hazoto anefa ny adidy amin'ny robia ho avy izao amin'ny fifidianana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina magnano ny samitsara amintsika jiaby ary ny tenako amin'ny manaraka koa veloma tompoko